Miarabantsika mpanaraka amin'ny fandaharana ao anatin'ny fitoanan'ny fiara vao maraintsika indreto ny ekipa ny RTA tsidika anareo any an-tokantrano any dia hoe ny madame Patricia tsika rehefa avy eo eny amin'ny Soamanandrariny eny ndao ary. Ato Patricia no mipetraka mbola tsy fantany hoe tonga ny ekipa mpanao surprise amintsika ndao ary. Otinareo mandroso tonga soa dia Patricia vao maresaka so fa tongavanareo zao. Ay, nanahoana fanatsarana ny lakozy? Nafinaritra toa dia niova be. Ay, inona moa no sakafo karakarahantsika androany? Poulet aux crevettes au coco. Ay, misy antony manokana ve na tonga an'izay safidy izay? Tiako dia tiany ny akonako. Dia na inona no naprisika anao andray anjara ary ao anatin'ilay fandaharana? Nafinaritra anahy dia nanitona anahy tonga dia sa andray anjara. Dia manaraka izany tia le fanomezana table aodinareo hoentintsika hikarakara sakafo rehefa avy eo izy ity. Mety be sady za tsy manana tablier. Dia manaraka izay koa tia le 10,000 ariary. 10,000 ariary hividiana antsika le crevettes poulet miaraka amin'izay kojakoja hikarakarahantsika sakafo. Mandroso Eny ary misaotra indrindra andao tsika hikarakara sakafo e. Indrindra aloha dia maserena ilay nofin'akoho tahaka mahazatra dia asiana tongolo gasy, poivre, ny sakamalao, ny sira moa zany tsy adino. Ananantsika rehetra kosa angambany ireo fangaro rehetra ireo fangaro mora hita eny amin'ny mpivarotra rehetra eny eny amin'ny tsena rehetra eny. Ampangotrahana kely ilay akoho mialohany any an-dasantsika azy satria matahotra hoy zany madame Patricia sao hoe tsy masaka tsara ilay akoho. Eny ary indro ary fa masaka ilay akoho rehefa avy nampangotrahana kely dia ho préparentsika alohany any an-dasana azy. Mazava ho azy asiantsika sira kely ilay atody anomezana tsiro azy fa nefa arakaraka izay tianareo ihany koa io na siramamy ary ny ataonareo aminy tsy olana mihitsy ny sangisangy ihany zany fa toy izantsika ny fikarakarana. Tahaka ny fikarakarana poulet mahazatra efa haintsika rehetra ihany ampandalovina lafarina, ampandalovina atody, ampandalovina amin'ny chapelure. Eto moa zany dia lafarina hatrany no lafarina ampiasaintsika. Afanaina ny menaka, tsy ataontsika mafana be fa somary atao malefalefaka amin'izay tsy hoe may le ety ivelany nefa ny ao anatiny ao mbola manta. Raikitra amin'izay ary ny kiendiendy ao anatin'ny menaka tsy dia tena mamay loatra miaraka amin'ny afo somary malefalefaka. Na dia mbola tsy vita hatramin'ny farany ary niketriky Patricia dia efa hitantsika sady hoe mivoaka be ny endriny matsiro ery. Eto indray zany zao dia hiditra amin'ny fanaovana ny saosy i Patricia. Nanombohany azy ny tongolo gasy izay mampamamanitra ny sakafo moa zany efa fantatritsika rehetra ihany manaraka azy eo ny sakamalao izay mampalaolao mampazitsika ny sakafo.
ary miaraka amin'ny ihany koa rehefa mitenitsika hoe tongolo gasy dia matetika miaraka amin'io ihany koa ny tongolo be na ny gros oignon dia tsy misaraka amin'izay tongolo gros oignon izay hatrany ny voatabia ihany koa. Ny fomba nanaovany azy norapeny aloha ilay voatabia mba hiala ilay hodiny iny amin'izay ianao rehefa mihinana azy dia mitovy amin'ireny mihinana voatabia amin'ny boaty na reny saosy voatabia efa préparé ireny fa eto nefa izy voatabia naturel. Amin'ny mahasaosy azy dia nasiana curry na carry koa izy tsika malagasy mety daholo izay fomba ilazana azy. Mety gaga angambontsika any an-trano any hoe poulet pané ve dia ho atao saosy fa izay mihitsy no nampiavaka an'ity nahandro ny Patricia ity ary tena nanome tsiro hafa mihitsy. Dia araka ny anarany hoe poulet aux crevettes dia mazava ho azy misy crevette izany ilay sakafo. Afangaro tsara izay rehetra izay mba ahazo tsiro tamin'ireo saosy rehetra natao ny akoho sy ny crevette. Tandremana tsara na dia izany ary atao moramora mba tsy ho potika ilay pané tamin'ny akoho. Anisany mampiavaka an'ity nahandro Patricia ity ihany koa dia lait de coco no niketrehana an'ilay akoho sy crevette. Ity sakafo no zarain'ny Patricia antsika androany ity moa zany dia sakafo mora karakaraina vita ao anatin'ny fotoana fohy nefa matsiro ihany koa. Afaka ataontsika rehetra laoka any an-trano any dia samy ary zany tsika rehetra mamerina manao izany. Alaivo sary zarazara ao aminay ao amin'ny page Facebook officielle ny Aodinareo. Mandra-piandra n'le fandrahoantsika le akoho sy crevette azy dia tiako izary Patricia hoe manahoana zany mitaiza vavy anankefatra zany. Enjakenjana aloha le fitazaina fa raisina ohatrany hoe zandry ohatrany hoe piraitapo aminao izy dia namana fampizara tsisy fisalasalana fa fampiresaka foana dia raha sendra olana izy tsy mihafahafa aminao tsofa tonga dia manontany ianao hoe izao tsy mety izao mety ve fa enjakenjana mitaiza le vavy aloha. Andao ary tsika hijery le cuisson an'le akoho atsy amin'izay. Araka ny efa voalaza teo ihany dia laoka hohanina amin'ny vary moa zany ity sakafo naroson'ny Patricia antsika androany ity dia samy efa mahay mahandro vary daholo angamba antsika rehetra any an-trano any tsy naseho anay ny fomba nanaovana azy fa izy efa vita no hitantsika eto. Amafisina trany fa manandanja ny fikaliana ny dressage aty amin'ny farany satria mampitombo ny fahazotokomana. Ny nahandrontsika iroso amin'ny dégustation na ny fanandramanatsika averina kely moa zany fa dia le poulet aux crevettes miaraka amin'ny sauce curry au coco no karakarain'ny Patricia miaraka amintsika androany. Antonony tsara ny sira ao tsara ny cuisson an'le crevette. Rehefa manao an'le assaisonnement angamba aloha tamintsika ny karakara dia tsara foana ny sira no mipetaka voalohany eo amin'le akoho na le crevette. Ny antony dia tsotra iny sira iny rehefa mipetaka amina viande dia miletika tanteraka ny anatiny any. Ohatr'izay koa le nahandro an'le akoho tao anatin'le rano tsara koa le rano raha mba asiana manimanitra kely. Nataontsika tao ana persile fotsiny, ravitsara, laurier sy ny thym dia miditra any anatin'le akoho iny dia mahazo an'izay tsiro manimanitra izay. Ohatr'izay koa le nanao an'le saosy amin'ny ankapobeny angamba ny sakamalaho tsy dia tsara alefa mialoha satria sakamalaho tsy dia mazaka afo dia lasa tseno ny tsirony malaolao rehefa tratran'le afo le izy fa iny foana no alefa farany. Ny manaraka dia ny rehefa mampiasa an'le vilantsika avy any Ambatolampy ireny tsara kokoa raha mampiasa an'le sotrobe hazo. Ny antony raha vao le sotrobe vy no ampiasaintsika
dia kikisan'le aluminium dia mety tsy hitantsika hoe lasa grigris le izy fa misy aluminium kikisana inox iny zany dia mazava ho azy fa eno iny any anatin'le tsiro. Ny safidy an'le sakafo ny asiako teny farany a tsara le safidy satria mivady tsara zany le crevette sy poulet izay ataontsika hoe ny crevette mitondra protéine sy acide aminé mitondra hormone koa ny crevette manatsara ny tissu na ny taolana dia ny poulet izay manana vitamine be ngeza be koa zany hoe tena ampy tsara zany raha hoe le côté vitamine no jerentsika indrindra fa ny côté peau satria ny poulet koa manana vertu zany ataontsika hoe manatsara ny hoditra. Momba ny coco dia ny coco dia anisan'ny voankazo anankiray misy any atao hoe menaka maivana ao anatiny izay mahatsara ny siramamy manena ny tahan'ny siramamy any anatin'ny raha zany io voalohany ary misy potassium sy antioxydant ny coco izany hoe maivana zany izy raha samy matière grasse ary farany any coco dia manana an'le vertu anti-inflammatoire na manamaivana ny fanaintainana zany raha sendra misy manaintaina ny vatana dia amezako azy zany dia tena hoe misy équilibre tsara le sakafo na ara-tsiro na ara-otrikaina izay entina tsara ny fahasalamana moa zany ny sakafo. Faraneto ny fandaharantsika niaraka tamin'ny Patricia izay nanoitra antsika ny lay poulet au coco aux crevettes miaraka amin'ny saosy curry dia makasitraka amin'ny Patricia izay nanaiky nandray ny ekipa ny RTA tato tokantranony. Saotra betsaka anareo tonga tato aminay nafinakitra ny fiarahana fikarakarana rehetrarehetra dia manentana mpijery rehetrarehetra mba handray anjara fa mahafinaritra le fandaharana. Somary natahotra kely ohatrany hoe taintaina kely ohatrany hoe mbola tsy zatra fandray taman'olona dia ohatrany hoe ohatrany afizadaikatra vao nahita zareo be tabe noho ny avy eny efa fampiresaka kely fotsiny tonga dia ohatrany hoe tonga dia mpinamana tonga dia lasa mifankazatra tamin'ny babetibety teo. Olona be daholo le ekipa ny RTA dia mahafinaritra. Zay ara fa dia andeha hisakafo zay fa dia manao ny kopakopa-tanana amintsika rehetra. Lasa mihinan-tsakay be le olona tsy mihinan-tsakay. Rehefa le tena vita tsara spécial izy misy voanjo, misy poivre vert, misy rehetra tena be tongolo gasy tena hafa mihitsy.